Ny maha-kristiana no andraisana ny fitiavan'Andriamanitra. Ianarana ny fomba fitiavana ny tenanao amin'ny fomba mirindra, fomba salama dia amelana izany fitiavana izany krohina amin'ny alalanao ho amin'izay tontolo maratrana. Efa niresaka taminareo any amin'izay toeranareo ara-dalàna amin'ny Kristy, izay toerana azonareo ara-dalàna nondrany Kristy. Jesosy nividy sy navidy ny zavatra rehetra izay niteneniko anareo. Izy nandeha nividy ny famarinantsika, izy nandeha nividy mba hananantsika ho fanomezana maimaimpona, dia izao hery izay resahako anareo androany hariva izao. Jesosy nandeha nividy ho antsika mba hananantsika izany fizakana ny tena maty zany, iainantsika fiainana isan'andro. Nefa ny fomba tokana ahafahantsika miditra amin'izany dia rehefa itsika zany eo amin'ny sehatra fampiarana, ny mijanonao aminy sy eo ambaniny, ny fomba hijanonanao eo aminy dia ny fandanianao fotoana miaraka aminy, fandaniam-potoana amin'ny teniny, dia ny fitoeranao amin'ny Kristy, dia ny famelanao an'i Kristy ho isan'izay ataonao rehetra. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy hoe fankanesana any am-piangonana isan-kalady, dia avy eo tsy miresaka amintsony raha tsy alady hafa indray. Fa fombafomba zany zay fivavahana maty sy maina. Jesosy tsy maty mba hananantsika fomba mpivavahana zany, fa maty izy mba hahafahantsika manana fifandraisana akaiky sy mahery sy lalina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Zany midika hoe tia nidirana daholo ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ny sehatra rehetra zay mombanao rehetra dia ho raharahany avokoa. Izy rehetra zay fialam-bolinao dia raharahany zany, volanao mbola raharahany zany, zay hoaninao dia raharahany zany, zay fikarakanao ny tenanao dia raharahany zany, zay olona ataonao namana dia raharahany zany, zay firesakao eo, zay fisainanao eo, zay rehetra mombanao dia raharahan'Andriamanitra. Mifalikony zany ianao satria zany mihitsy. Mety manambola any banky ianao fa raha tsy hainao no mampiasa zany, mbola hiaina tahaka ny mantra ihany ianao. Za afaka mametraka vola amin'ny compte-nao zao, fa raha tsy hainao ny mampiasa ireny milina famohana azy ireny na ny fandehanana any, mampiasa chèque hakanany zany dia mbola olona mantra ihany ianao. Zao fa saika tahaka izany mihitsy zany Jesosy manao versement mahafinaritra maro amintsika ao. Fa ny ankamaroan'ny kristianina tsy mahay maka an'izay zavatra nataon'Andriamanitra ao aminy. Androany me carte bancaire ara-panahinareo. Amen. Dia afaka mandeha amin'izay nareo maka vola arak'izay tianareo. Amen. Zao ndao resana kely zany eo ambany zany, za te resaka kely aminareo ny amin'ny fankatoavana. Fa tena dalana ho any ijoro eto dia tena nareo afaka mahazandretra zany nareo nefa hiaina fiainana tsy mpakatoa. Ary hitako fa zany no mitranga matetika lazaintsika ny olona daholo zay zavatra rehetra ao amin'ny Kristy, fa tsy mba resahantsika azy ireo ilay resaka fananana ndraikitra tena tsy mety aminao no manao zany. Za aloha tsy hanao zany, afaka tena mampifaly anareo dia afaka mivoaka eto misaina izay zavatra tsara indrindra tao tany. Za koa ilaza aminareo hoe raha tsy mankatoa an'Andriamanitra nareo. Za tsy miteny hoe tsy maintsy ho tanteraka nareo. Fa miteny aho hoe mila mijanona amin'ny fahotana sika dia mba misaina hoe tsy olana ange zany e. Dia akasehatra roa aingana zao. Za zao efa tena nampianatra betsaka voaingana. Ny amin'ny atezerana sy tsy famelana dia ny tsiny sy ny ady eo amin'ny tenan'i Kristy. Zao. Dia teo amin'ny taona maro satria nampianatra ny resaka izany. Dia isaisaky ny farany fampianarana dia mangataka olona ao amin'ny fivorianao izay mitady vavaka ho an'ny fangidiana, lolo-po tsy famelana, atezerana, izay sosotra ny hitsangana. Za zany tsy mba nisy na dia iray mandeha ary hoe nahazo olona latsaky ny 20% ny olona tao amin'izany hevitra izany ka hoe tsy nitsangana. Ianareo ny dika zany amiko. Sika zany manana tontolo tena feno kristianina tezitra. Dia tiako hosaininareo zao. Tiako mba hosaininareo zao satria ny Baiboly milaza hoe aza avela tratra ny andro miletika ny fahatezeranareo. Ka raha mihazona fangidina ianao zany, na lolo-po tsy famelana, na ianao manana tsiny, manana ady amin'ny fiainanao ianao, dia hainao fa ny Baiboly milaza ny elanao amin'izany.
tena tsy voavako mihitsy fomba fihetsem-poko za tsy miresaka izay fihetsem-ponao fa miresaka izay ataonao a de afaka mamely ianao afaka mivavaka ao an'ny fahavalonao de afaka mitahy azy afaka miresaka amin'olona izay natezitra anao na ho tianao zany na tsy voatery ho tia manao ny zavatra rehetra ianao vao hanao an'izany araka izany raha tianao izay rehetra sain'Andriamanitra ataonao ianao tsotra izany rehefa atao raha tsy izany tsy tombo ianao fenao fa mitombo amin'izany sehatra izany fa rehefa manao izany ianao na de sarotra aza ary manao izany ianao satria tianao Andriamanitra ary manao izany ankatoavana azy ianao satria ianao te ho afaka ny ampiasa izay zavatra rehetra nafatezan'i Jesosy omena anao ianao tia ampiasa ny carte bancaire ara-pananao tianao Andriamanitra ianao tia aneo azy marina eo amin'izao tontolo izao fa tahaka azy ihany de zany koa sika eo amin'izao tontolo izao fa tsy tezitra izy isorana izy fa tsy mba tezitra amintsika firy aminareo zao ny faly fa Andriamanitra tena mahay mamelaka mihoatra no isika mivavaka tahaka izao sika eo Andriamanitra mamelana iny am'ireo elokay tahaka ny namelanay izy meloka taminay reo olona tokony faly sika satria tsy mba tahaka an'izany izy fa io ihany anefa mety zany ataony fa tsy zany aloha no atokavako eto fa mba tiako lazaina ihany zany fa mila vavaka ianao de manala zany adalàna rehetra any fiainanao aza matezitra matory zany ny Baiboly milaza hoe aza atao tratry ny andro miletika ny atezeranao ary aiko fa efa nandalo zany anao zany de natoro tamin'ny lamba-pandriana fotsiny satria tsy te hiresaka amin'ny Dave tsy nanaiky ny kasiany aza mikidikidiky eo fa nefa rako de atsika sy fahoriana mandrakalina raha izy kosa tena nanofo tsara mitafy lamba sady neritra fa ny vary mbola mitovy ihany na zany hoe herinandro aoriana na ny andro manaraka de mila namela azy de mitondray fa mila nanary zany namely zany de nandefa zany atoky an'Andriamanitra de lasa ndray ny olona tsy tanteraka zany fa tena nandratranao izy tena andiso fanantenananao izy ary isaky ny manao zany fanerina zany amin'ny olona sika hoe ho tanteraka izy de tena mangataka ny hotesitra sika zany de zavatra hafa izay mariako eto ihany koa zay tsy dia moka zavatra be amin'izany ihany ny hevitra fotsiny hoe mba hamoaka fahotana roa hitanareo tena hoe ny tsy famelana zany zao tsy resaka opsa fa fahotana zao zavatra ray izay tena ny anarako teny foana ihany koa efa tena reraky ny fomba nampianaran'Andriamanitra antia fa hitako hoe tena ilaiko zany de ny vavy zany hitako fa ny Baiboly tena miresaka betsaka mikasika ny vavantsika fa zay lazaintsika de ny herin'ny teny zay atao hatramin'ny zavatra madinika ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao hoe misy mazava fa ale afa-tsy ny teny izy hoe tena tsisy ilana azy ty fa velao ao ny herin'ny fiainana sy ny fahafatesana de ao amin'ny lela fa betsaka koa ny fifosanao de ny tsikera de ny anganongano de ny vosy-dratsy de ny filazalazana olona zava-miafina za efa tena leoan'ny kristianina zay be resaka mikasika ny kristianina hafa mihitsy azafady mba ino kely azafady ho anareo rehetra mijery tele mba ino kely Andriamanitra efa tena nanomana zavatra mahafinaritra ho antsika efa tena voavidiny zany efa tena novidiny ny any ataontsika de ny mianatra makan'izany fa mila mijanona sy mialoka aminy sika de mandany fotoana miaraka aminy manana fifandraisana aminy zany no manome hery anao andresy am'ireny sehatra misy fahalemeny reny amin'ny fiainanao ianao tsy avita mela ny eloky ny olona nandratranao zany raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra aloha de makany amin'ny fahefana sy ny hery anaovana an'izany haiko zany hoe fihetsem-pon'ny olona voaratra mafy haiko zany efa tena niaina tamin'izany zany tsy hoe zavatra izay nitranga tamin'ny fiainanao matetika de hoe tsy hitranga tsony fa saika andalo karazan-javatra tahaka izany foana sika raha mbola miaina eto tany de ny olona andratrantsika andiso fanantenana de andonantsika de hanaitrantsika fa sika tena mila mandresy zany foana satria raha tsy zany de anakorotana ny zavatra rehetra sika izay izahan'Andriamanitra atao antsika amin'ny alalan'ny Kristy satana zao mametraka vato ana fotoana antsika maniraka olona any izy animba sy atezitra anao mety miasa amin'ny alalan'ny kristianina hafa azy izy hoe zay tsy heverinao fa hoe mateo ty
fa tena iasa amin'ny falemendrena izy mba azony anao mba hatezitra anao mba tsy hitombonao amin'Andriamanitra dia iny amin'izay ianao fa hipetra-potsiny eny sady tezitra ny amin'ny zavatra izay tsy misy afaka ataonao akory firy aminareo sao mba hiteny farafaratsiny androany eny ary Joyce fa hivavaka momba zany resaka tsy famelan-keloko zany tena tsy andeha amin'izany lalana zany dia angataka an'Andriamanitra nampy amin'izany satria hitako zao fa tena olana lehibe tokoa zany hitanareo zany hoe kristianina tezitra zany hoe tena tsy izy zany zao zany hoe ny fitiavana ny tokony fototra iorenan'ny kristianina tsy afaka sarainao ny kristianina sy ny fitiavana fa zany no izy maha kristianina no andraisana ny fitiavan'Andriamanitra ianarana ny fomba fitiavana ny tenanao amin'ny fomba mirindra sy salama dia amelana zany fitiavana zany ikoroina amin'ny alalanao ho amin'izay tontolo maratra any zany hoe tsy hoe zany ihany akory zany fa zany fomba fiasany eo amin'ny fiainatsika ka ny laza hoe za dia kristianina tezitra dia toy ny hoe tsy mampifandray ninina akory sika zany manakorotana ny fiainam-bavaka ao zany rehefa mijanona tezitra ianao dia manakorotana finoninao zany rehefa mijanona tezitra ianao tena mampahonenanao zany dia manokatra varavaranao an-devoly zany rehefa mijanona tezitra ianao ajanony ny fanomezana ny devoly karazana hevitra na fitoeran-tongotra ho azy amin'ny fiainanao azo antoka fa tokony maranitra kono zany sika raha izay taona maro tao amin'ny baiboly zay fa tena mianatra mihoatra sika rehefa mankatoa foana fa mbola mila afatra firy hafa sika vao mba hakatoa amin'izay hainareo ny masarotra io raha io satria voaray ao koa ny fihetsem-pontsika re olona sika mekoaka amin'ny fihetsem-po io satsy zany mila fihetsem-po foana sika vao mba miasa hoy ny baiboly hoe miova amin'ny fanavaozana ny sainy sika raha niara-natsangana tamin'i Kristy sika Kolosiana 4:1 ko raha niara-natsangana tamin'i Kristy nareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo ankavan'Andriamanitra sainy ny zavatra any ambony fa tsy hoe ny zavatra ety an-tany ka tia angataka anareo anamboatra ny sainareo amin'ny zavatra tiako anamboatra ny sainareo nareo fa tsy haina amin'ny atezeran'izany sainy mialoha ny zavatra any ambony ka rehefa misy olona manafotoana anao dia efa namela sady ianao mandeha ny mialoha zany aza miandry aratra hijery izay ho fihetsem-ponao tena matotra za efa nanamboatra mialoha ny saiko manafotoana ianao za efa namela anao efa nandalo zany ananao zany za tsy amela ny devoly angalatra ny fiainako amin'ny alalan'ny toetra ny olokafo zany fa efa tena veribe tamin'ny nanaovako an'izany za tsy hanary hafa zany tsony efa nanamboatra saiko aho za tsy hiaraka amin'ny olona kizity na kriana sy tsy mahomby zany olona feno fitseratena za tsy te andre izay fitserantenan'olona zany za te andre hoe fa tahaka azy ihany dia tahaka azy zany koa sika eto tany za te andre hoe manoatra ny mpandresy sika izao hoe za tena manaiky andre ny olan'ny olona fa betsaka ny olona no tsy mitady vahaolana ho an'ny olany akory fa tiany ho tantarainanao eny foana zany na dia 90 azy isaky ny miona aminao izy dia ianao zany fa milaza aminareo tsy mety zany fa mila rovanao ny sainao tena mila rovanao ny sainao tsy afaka mamela olona anao izany eo aminao ianao dia anao zany eo aminao dia izany satria izany no izy tsy ho ela akory dia hanomboka isaina ianao hoe hitako toa maimbo koa zany fiainana zany ka mila manamboatra sainao ianao za zao tena hitadina manara-panahy tsara mihitsy za tena isa fidy olona tsy tia kely zany kanefa tena mpanome za tena hiaraka amin'ny mpanome foana za tena hiaraka amin'ny olona zay faly foana ho ianao hoe tena dia ahoana zany amin'ireo olona zay manana olana ampio izy
na zany aza pio izy kanefa de mila miaro ny tenanao ihany koa ianao mila tena mijanao mahery ao amin'ny tompo satria raha zany de tsy ela firy aminareo malala fa ny olona zay manana olana tena afaka mitroka ny zavatra rehetra aminao raha velanao zany hoe tsy ela de tsy anana zavatra tavela antsony ianao satria notroany zany eo aminao ao foana zany farany any nahita farananao zay anampiana olona efataona kanefa tsy mbola afa-po foana ry zareo de na zany tena tsy mahay manampy na ry zareo tsy teo ampiny zany mihitsy aloha zany hoe ampahatsonana de voly ampiasa olona anamaina anao amboary ny sainao za de ankatoan'Andriamanitra miaraka amin'ny fanampiny za de ankato amboary ny sainao za de olona mafetena ianao mila manao disiplina amin'ny fiainanao mila mandamina izay marary sy ny fialambolinao ianao hoenao ina ny tianao lazaina za zao mandamina ny hoe hiasa intelo isan-kerinandro nandamina ny zany irifiry zany de manana fahafinaretana rehefa mijery ny tenako tsy afaka manao lay mafinaritra fotsiny ianao mandehana mijery fitaratra ianao za kosa taloha tsy mba tahaka zao zany fa fezo ny tenanao jereo tsara zay tsy mba andaninimpoany zany alamino zay mba anaovanao tsy amin'ny tenanao rehefa makany an-tsena ianao alamino ny ainanao amin'ny fetrany de mba ho afaka anangom-bola ianao de ho afaka niviza tianao tsy hotroso jereo zay marary jereo zay mafinaritra fa tsy afaka no mafinaritra fotsiny ianao amboary ny sainao amboary amin'ny fiainam-baovao ny sainao amboary ny sainao de laza hoe za ndray de tsy voaka an'ity trano ity zany de olona ilay teo olo ihany tamin'iza vao tonga teto za tsy aina atezerana zany za tsy aina amin'ny filanjalanjana aloha fotsiny zany za de hianatra za tena hifeny tena koa za de hivavaka za tena andany fotoana iaraka amin'Andriamanitra za de hiteny tenin'Andriamanitra za tena hitady zay azoko ny zavatra rehetra zay nafatezan'i Jesosy oa za de olohany fa tsy rambony ary ambony fa tsy ambany za de efa nandresady ny iraky ny antikristy satria lehibe zay atao anatiko mihoatra noho zay eo amin'izao tontolo zao za tsy haina tahotra zany tena ho saya hitanareo ny hoe sa tsy manaonao foana akory tsy hoe mafy sy maherisetra be zany fa miresaka fahasahina masina za de miresaka ilay fahasahina zay hoe na de efa ngozina azy ianao de mbola amindra ihany ianao zay inonao fa asain'Andriamanitra ataonao ny hoe sa tsy midika hoe tsy mahatsiaro tahotra ianao midika zany hoe mahatsiaro tahotra ianao kanefa mbola manao zany ihany amen nareo ve mihevitra hoe ny olona sa de zay olona tsisy tahotra mihitsy tsia izy no lay manao hoe ny tahotra indray de tsy anjaka amin'ny fiainako zany mety mahatsapa ihany fa haiko hoe ino zany tahotra zany haiko fa mpangalatra zany haiko fa ilay manao zay hisarika hiveriny zany ary za tsy mba hiekoaka amin'ny tahotra zany satria Andriamanitra tsy mba nanome fanaozy sa fa hery sy fitiavana ary fahonona tena ina moa zany hoe manana fahonona teny zany manana ny sain'i Kristy isika za zao tena miteny izany samaraina mihitsy hitako fa miaraka amin'ny saina ara-panahy fa tsy ny saina ranofo za misaina zavatra tsara sy mateo ty ary zay mafinaritra saina zay zavatra marina de zay zavatra mahery za manana ny sain'i Kristy tsara aminao no manambana ny tananao amin'ny devoly meloa arak'izay tena aingana indrindra vao maraina de ela hoany lay hoe matahotra fa sainy kokoa ny saina hoe za zany mihitsy matahotra sao tsy marian'Andriamanitra matahotra sao de tsy nahita azy mety tsy ho hitako izy na manao diso ary matahotra sao de tsy faly amiko Andriamanitra matahotra sao de tsy mba hivoatra mihitsy ny rehetra ahoana raha mijanona tahak'izao mandrakizay ny fiainako ahoana raha tsy miova mihitsy ianao
ahoana raha tsy miova ireo zazo ireo? Ahoana raha tsy mba hiova mihitsy ny vadiko? Ahoana raha tsy hiova mihitsy ny madamako? Za mataotra sao dia irereneny foana, za mataotra tsy fahombiazana. Za mataotra ny very asa, za mataotra ny toedra rà. Za tena tsy samaneho ny hevitra, za mataotra miatra zavatra foana. Raha izany ny zava-misy dia hita zany fa tsy mianatra izao ianao. Na mety zany ihany fa manao izay ho toy ny raharaha ihany ianao ary tsy manao izany ho toy ny fiainanao ihany. Fa rehefa milatsaka amiko ny fanamasina dia ahazo hery aho. Lioka 7:7 ataovy eo ambony écran azafady. Raha ataonao any anatin'ny lany fanahinao any teny io dia tena hitondranao any an-tampony mihitsy. Indro efa nanome hery anareo aho. Mba nitsaka ny menarana sy ny maingo ka dia efa nanome anareo aho vatana seritsaina ary fahafahana, andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ary tsy hisy ampanino anareo zany. Fa tsy hoe indro mety hanome hery anareo aho, fa efa nanome hery anareo aho. Zao ahoana no azonao zany hery zany? Voalohany aloha mila mino ianao fa ho anao zany. Fa tsy ho an'ny olona eny amin'ny alitara ihany zany. Tsy natao ho an'ny pasteranao ihany zany. Tsy ho an'ny namanao fotsiny zany izay mitsangana mivavaka voalohany foana hoe efatra ora isan'andro. Fa ho anao zany, indro efa nanome hery anareo Ianao dia manoatra noho ny mpandresy. Lehibe izay ao anatinao noho ny eo amin'izao tontolo izao dia tahaka azy ihany. Dia zany koa isika eo amin'izao tontolo izao. Fa isika dia efa nandresy izay iraky ny antikristy. Hery. Hoy Paoly mivavaka ao amin'ny fiangonana mba hahaizanareo sy halalanareo ny hery. Re olona nareo ve tsy mihevitra hoe tena efa fotoana ialana amin'ny fahalemena izao? Dia izay toetra mahonena rehetra azo antoka. Fa tsy mila mianatezerana isika dia fangidiana. Sy hoe fahafenona tsy famelan-keloka. Dia nilanjantsika aloha eny foana, dia isaina ny olantsika eny foana. Iresaka mikasika ny hoe za zany milanareo, za zany tena ambaniny zany androany. Za zao tena misy manafika. Manahoana ianao ry John tena zao rahalahy misy manafika aho. Manahoana Joyce tena hitako hoe tena misy manafika, tena misy manafika. Fampiteny zany taloha fa andray andro ny tompo teny tamiko hoe zao rehefa mijanona amin'ilay fanafiana ianao koa tsy eo ambanin'izany foana. Ny zavatra izay resahako anareo androany dia hoe mianara ny fomba fanafiana. Mianara manao izay amelezana meloa. Mila mifoha ianao maraina dia manao hoe haiko hoe iza ao amin'ny Kristy. Izao ry Satana, ianao koa azy zao mety tsy hanaraka androany satria afaka efa milaza aminao sady fa ninona mivonina ho atao eo. Efa manana mihoatra izay ny maninao lehibe indrindra ny miaina atao anatiko. Amen. Mila manomboka miteny amin'ny tenanao ianao. Fa tahaka izany ihany dia zany koa isika eo amin'izao tontolo izao. Mba hinonge reto zavatra vitsy reto dia hifarana. Izy ilay zanak'Andriamanitra dia toy izany koa isika. Dia izy ilay mpisorona be sy mpanjaka. Araka ny Romana 5:17 natao hiainan-jaka amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fahamarinana isika. Dia araka ny Apokalipsy 5:7-9 dia mpanjaka sy mpisorona be ao amin'Andriamanitra isika. Izy no mpitsabo sy mpanasitrana lehibe indrindra ary natao hametra-tanana marary isika dia ho sitrany indreny. Dia izy ny fahazavan'izao tontolo izao. Ao Mateo 5:10 lazainy isika hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Izy ny lay rano velona dia lazainy koa hoe avy eo amin'ny kibonao ny voan'ny loharanon'ny rano velona. Izy ny lay voaloboka dia isika ny sampana, izy ny mpiandry dia isika ny ondriny. Izy ny tompona andraikitra amin'ny fanamboarana dia natsoiny isika hoe vato velona nanangalana trano ara-panahy. Izy no Mesia ilay voaositra. Ary nosorana tamin'ny fanamasina ray isika. Dia izay nanosorana azy ihany. Dia hery ray ihany fa tsy karazana hery hafa izany. Dia ilay hery ray izay nanangana azy tamin'ny maty ihany. Ilay fanamasina nanosorana azy iny ihany. Tena nanosorana zavatra mitovy ihany isika izao. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Tsy hitako intsony izay fomba ilazana ny hatsarany izany aminareo. Tonga iainao anatsika izy. Nanome antsika zavatra mahafinaritra maro izy. Fa mba azony izany mila mahay ny ten'Andriamanitra isika dia mila mino izany teny izany isika. Dia mila manomboka miasa mifanaraka amin'izay lazaintsika
fahananantsika